Fahaly-miarabantsika tsirairay avin-draitratra ity zoma maraina fa 5 volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra trano isika fa mbola nomeny an'izao fotoana izao manokana fa atsika mandray ny teniny. Alohan'ny hiderantsika ny amin'ny mofonainan'io ara dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izahay satria mbola menao izao tombontsoa lehibe izao indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa izay mitaona anay hatrany mba ahafahanay mandalina ny teninao ary miroso amin'ny fahamarinana. Mitezenao hanavaonay hatrany ary amboly zavatsoa anatinay tsirairay avy eto. Tonona sy angatany amin'anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe ankafizo ny hanim-py ao amin'ny teny. Alaina amin'ny Jaona voalohany toko 2:7 manao hoe any ny aminareo dia ilay hosotra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Ka tsy mila hampianarin'olona ianareo fa satria ny hosotra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany. Dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Amen. Fototra mafy izay azontsika norenana ny tenin'Andriamanitra sarobidy. Rehefa manatona anao miaraka amin'ny tombakeviny ny olona dia lazao azy fa efa navelan'ny mpampianatra lehibe ho anao ny teniny izay manana tombabidy izay tsy aisan-daina. Lazao azy ihany koa fa efa nirano ilay mpampahery avy amin'ny anarany dia ny fanahy masina. Velarina eo anoloantsika ny hanim-py izay azony rehetra mino an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana hinanana. Asaina mametraka an'izao fanontaniana izao amin'ireo izay milaza fa mandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana ao ny hoe nahoana no ataonareo ankilabao ny tenin'ilay mpampianatra lehibe ka manoratra amin'ny olombelona ianareo mba hampaherezana ianareo. Nahoana no mitoky amin'ny fanampian'olombelona ianareo kanefa manana an'ireo teny fikasana lehibe sady feno no tsara izay manao hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako mitoetra ao amin'ny amiko ary izao kosa ao aminy. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra tsy tahaka ny razana izay mihinana nefa maty ihany fa izay mihinana an'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Mety ho faty tokoa izy ireo kanefa ny fiainan'i Kristy ao anatiny dia fiainana mandrakizay ary hatsangana maty izy ireo any am-parany. Ny fanahy no mahavelona hozy izy. Ny nofo tsy mahasoa ninninina ny teny izay nolazaiko taminareo dia efa nahazo fiainana. Ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika tokoa fa ho antsika sy ny zanak'Andriamanitra rehetra ny teny fikasany. Koa dia alao hery ara fa eo anoloantsika ny hanim-py. Asaina tokoa isika hihinana ny tenin'Andriamanitra izay hatanjaka ny hozatra ara-panahintsika, hatanjaka ny hozatra ara-panahinao ary hahatonga anao ho tafajoro mandraka riva amin'ny fanarahan'Andriamanitra. Ingane izany teny izany hitondra hery ho antsika tsirairay avy ka ny fanahy masina ampitoetra antsika amin'ny fahamarinana ka tsy hangozohozo isika fa hibanjina ny Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay eny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao hatrany izahay mba ny hanim-py avy aminao anie no ho anay, ho fiainanay, ho fanantenanay ary ihany koa mba tonga anay handay fanapa-kevitra tsaratsara kokoa hatrany isan'andro. Mitezenao hiasa eo amin'ny tokantrano tsirairay avy eto. Anaran'i Jesosy. Amen. Sign